Olona eo amin'izay sehatra izay ihany sy mitoetra any kosa ny fitiliana izay ataon'ny groupe Bertin ireo tanora izay mamiratra handrafitra ny ekipa vaofantin'ny Atsimondrano. Mbola mijanona amin'izay taranja baolina kitra izay ihany moa isika mazava ho azy saika efa mandiva farana avokoa ireo hetsika ara-panatanjahantena izay karakarain'ity vondrona ity ary izay manohana moa ny tanorana Atsimondrano araka ny vaovao androany moa dia tonga teny amin'ny famaranana baolina kitra ho an'olona fito teny Akadivory teny Fokotany Malao teny izy ireo izany hoe ireo mpijery mpitily ireto tanora ireto. Ny groupe Bertin moa zany amin'izao fotoana izao dia mbola manamafy foana ary mijery ny fitiliana an'ireny mpifanandrana sy ny joueur izay milalao amin'ireny club izay mandray anjara ao anatin'ny tournoi Bertin ireny. Ekena zany fa efa manomboka mamaraparana mantsy amin'izao fotoana izao ny tournoi Bertin eo amin'ny sehatry ny foot senior zany ka ny groupe Bertin izay nanangana ny sélection Atsimondrano dia mbola vonona sy mampanantenana Atsimondrano amin'ireny tanora izay vonona ray anjara ireny matotra ny fitondran-tena, misy ny fitaizana ary koa misy toy ny fahaizana amin'ny lalao. Dia ireny hoe no hatsaraina ka hatramin'izao fotoana izao dia mbola misy zany ny tanjona izay mbola tsy feno moa zany ny tanjona izay tsatsarina dia izay mahatonga anay mbola manao antsoavy manao hoe mitily an'ireny tournoi izay mbola manao eny am-panamboarana ireny sy eny am-pamaranana. Mariako etony amin'ny tournoi Bertin izay teto Atsimondrano zany ataoko hoe 5 eo sisa no amaranana azy tapitra n'ity volana oktobra novambra io daholo fa isaky ny weekend moa zany mbola misy foana ny lalao famaranana izay atrehan'ny groupe Bertin izay mariako etony tonga dia raha le fotoana manao hoe amin'ny alahady fafito amby roapolo ny volana oktobra zao eny amin'ny commune Ambohijanaka Fokotany Tsilazaina dia misy grand tournoi zany misy grande finale ny tipitenena azafady izay finale vétéran adiondry le izy ny GSA Bevalala contre FC 2F Tsilazaina. Zay ny vétéran dia ny senior zany FC Black Tsilazaina contre ACT Tsilazaina. Zany hoe adiombindray le an'ny senior. Tiako evina hoe manetana moa zay ny amin'io satria iarahana manaiky fa misy ao vakodrazana, misy fanaingonana le tournoi zany izay iarahan'ny organisateur miaraka amin'ny groupe Bertin dia endrika vaovao zany mety ho hitantsika amin'ny famaranana lalao amin'ny fafito amby roapolo ny volana oktobra eny amin'ny commune Ambohijanaka Tsilazaina.